Manaraka ministry ny rarambahiny Ramatoa Yvette Sila. Izy moa dia manana ny diplôme doctorat d'histoire nivoaka tao amin'ny Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tamin'ny taona 1976 ary nahazahoany mention très bien tamin'izany. Manana ihany koa izy ny diplôme d'études approfondies mention très bien tao amin'ny Université Panthéon-Sorbonne ihany koa Paris 1 tamin'ny taona 1976. Manana ihany koa izy ny maîtrise d'histoire mention très bien Université d'Antananarivo Madagascar tamin'ny taona 1976. Izy moa dia coordonnateur ny général ny VLKM na ny vondrona laïka catholique Pikatroka. Izy ihany koa dia présidente fondatrice ny cercle de réflexion et d'action chrétienne na ny antsoina hoe CRAC Hasina. Tonga dia omeko anao ny fitenenana madame ministre amin'izao fanendrenanao zao eo amin'ny département ministériel izay misy anao mba te hieno anao ny vahoaka malagasy ministre collègue nao eto amin'ity mpikambana amin'ny gouvernement ty dia ao ihany koa ny masuivo izay mandrafitra atsika mandrafitra ny misolotena ny firenena malagasy any amin'ireo firenena maro. Misaotra Andriamatoa Filoha Pirenena, Andriamatoa Prime Ministre, lehibe ny gouvernement, ianareo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Nandritra ny fampahafantarana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny gouvernement, izay natao Andriamatoa secrétaire général ao amin'ny fiadidin'ny République tamin'ny alatsinainy lasa teo, dia nampatsahiviny tamin'izany ny fotokely dehibe mampiavaka ny andraikitry ny mpikambana ao amin'ny fanahefana mpanatanteraka. Ary mbola noamafisiko izany tamin'ny famindrahm-pahefana tao amin'ny ministèrany raraham-bahiny omaly talata 20 febroary. Tsy inona izany fa ny asa ara-teknika dia mifameno tanteraka amin'ny vina politika voafaritra ao amin'ny tontolon'ny paikady na cadre stratégique an'Andriamatoa président Filoha Andry Rajoelina izay nahavoafidy azy ho filoham-pirenena. Noho izany, ny tompon'andraikitra ao amin'ny fahefana mpanatanteraka dia vonona indray andraikitra feno mifanaraka amin'ny ovinan'ny filoham-pirenena io, indrindra eo amin'ny sehatra diplomatika izay mivoatra isanandro. Ka araka izany dia ireto avy ny programa ho tanterahina eo anivon'ny ministère ny raraham-bahiny. Voatsahan'Andriamatoa Filoha teo fa ny velirano natao, tsy inona izany fa ny velirano fahatelo, dia mametraka ny diplomasia ara-toekarena ho an'ny atao hoe émergence de Madagascar. Izany diplomasia ara-toekarena izany dia miendrika tahak'izao. Misy paikady stratégique ao ary misy paikady programmatika mikasika ny programa. Voalohany aloha dia manamafiorina ny diplomasia malagasy. Faharoa, fiaraha-miasa mavitrika amin'ny faritra misy atsika, izany hoe ny Océan Indien sy Afrika, ary manitsatra sy manatsara ny ambaninday. Manaraka, mila miasa mavitrika mba hisy marina
ny fitantanana ireo fanamby eran-tany na arak'ilay voalaza teo momba ny faritra misy atsika fa izany no atao dia ho fisonjovana indrindrindrindra ny tombontsoa-pirenena tsika koa dia anamafy hatrany ny fifandraisana amin'ireo malagasy mipetraka ivelan'ny nosy ny asa atao dia mba ampafantarana ny Madagasikara indrindrindrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary farany dia mametraka fitantanana mahomby sy tsara amin'ny diplomasia malagasy sy manatsara ny ministera ny raharaham-bahiny. Misaotra tompoko. Ny anampianany izay hoe diplomasia économique izay no tokony ho apetraka sy tokony ho toetra ny firenena dia tsara ihany koa ny mampahafantatra antsika fa araky ny laminasa efa nijerevana tamin'ny sy ny reo tanjona izay apetraka miaraka amin'ny ministra ny raharaham-bahiny vaovao dia ny fanendrena n'ireo maso fivoa izay ho ataontsika eto amin'ny filahakevitry ny ministra manomboka amin'ny larbi manaraka ho avy zao dia ameno ny reo maso fivoa izay mbola tsisy tompon'andraikitra mbola tsisy solotena ny firenena malagasy any amin'ireo firenena izay tokony hanaovana an'izay fanendreny izay.